andiny faharoa ireto filoham-pirenena reto de manana tsiambaratelony manokana izay tsy haintsika vahoaka madinika ary zay maha franc-maçon zany franc-maçon zany de hoe le vahoaka de rary tahaka ny parpaing fa izareo zany mandrary azy de tsika vahoaka tsy mahalala ninina fa ararin-jareo tahaka ny parpaing zany izy tianjareo hanaovana antsika fa raha ireo filoham-pirenena reo de manana tsiambaratelo avolenta ary reo tsiambaratelonjareo zay no mampididoza ho anty firenentsika ty ny tsiambaratelo reto filoham-pirenena reto de ny fanompoana ny satana mikambana ao anatin'ny tao vondrona satanika manompo any satana reo ary tsy maintsy manompo any satana vandy hoe olo hipetrapetraka amin'ny seza io amin'ny seza iavolo ao raha tsy olo nanao sorona avy amin'ny satana nanao paky tany amin'ny satana tany niza filoham-pirenena mitondra ary zay mahatonga le sifisifranjareo manao karan'izao aby regny manao symbole maro symbole ampiasanjareo fa zao tsy ampiasa symbole satanikanjareo fa io no famantarana hoe reo olo reo de mpanompo ny devoly olo mpikambana ao anatin'ny agent satanika vondrona satanika mihitsy ireo olo fidintsika io de tsika malagasy de tsy mety tonga saina de fa tenena mafy hoe mialamy reto rafitra republikana reto fa io rafitra satanika rafitra ny devoly rafitra najoro ny devoly nanomboka tany an-danitro republikana io demokrasia nitondran'ny satana io fitondrana io mbola najorony tamin'ny alalan'ny romana koa izy teto an-tany romana nahita itetika io voalohany koa nitondrorany devoly saina nanangany rafitra republikana demokrasia na hoe fitondrany devoly demos krat fitondrany devoly zany hoe hevim-bahoaka fahefam-bahoaka zany hoe fitondrany satana rafitry ny satana naorina avy tany an-danitra jusqu'à teto an-tany tamin'ny devoly Nicôme igny tonga de fa nanoro ny fanjakany tany an-danitra izy tamin'ireo anjelinjelindraha reo anjeliny vadika nanaraka azy reo de naoriny koa teto tany tamin'ny alalan'ny romana koa nampijoroany igny de mbola mijoro rafitra io ary io rafitra republikana de rafitra tandrefa rafitry ny romana fransay fa tsy rafitra ny malagasy de tsika mividy io rafitra io mihindrany koa tsika fa tsy tompony tsy manana rafitra zany ary firenena eran-tany tsy manana rafitra fa mbola io rafitra tandrefany rafitry ny romana ihany no ampiasan'ny firenena tsiraray aby ary zay mahatonga anjareo tsy maintsy mandeha any Roma hamasiny papa zava-mahazo mitondra niza filoham-pirenena milaza zany hoe rafitra satanika rafitra ny devoly io fitondrany devoly fitondrana mitondra fahabotehana fahantrana fijaliana ary zay mahatonga antsika malagasy mijaly mahatonga zao tontolo izao mijaly miaigna anaty tebiteby fahantrana lava adisaina lava fahoriana fahafatesana loza maro isan-karazany satria satana le mitondra mifehy antsika ka eto aho magnentana anao tonga vasaina malakilaky andao ifidika dan Jesosy ty tobe amin'ny ty fanjakam-pisorona fa io solution faignana io io fanjakam-pisorona io vahaolana farina ao antsika vahaolana niza tsy manana tsy pory io fanjakam-pisorona io de tsy ahita vahaolana intsony ao amin'ny fiainana mandrapahafateny na iza firenena eto ambony tany tsy manana ny fanjakam-pisorona tsy manaiky ny fanjakam-pisorona de tsy ahita fivoarana mihitsy mandrak'zay zany olo zany firenena zany ary zay ny ampatanjaka ny Madagasikara de ty ny fiorena fanjakam-pisorona eto Madagasikara de ho lasa firenena matanjaka ho lasa premier puissance mondiale ity Madagasikara tsika ty ho lasa firenena lehibe ary niza koa tsy manaiky fanjakam-pisorona eto Madagasikara de fongorana hiala amty firenena satria mpanapotiky ty firenena ty mpampijaly ny firenena ty mpampahantra ty firenena ty fahavalo ty firenena ty magnetaka atsika voka malagasy andao hitodika fanjakam-pisorona andao hifidika dan Jesosy hifidy ny marika tatandrazana fa izy no vahaolana ho atsika izy no solution atsika vahoaka malagasy zay no hafatra faharoa asa tahaka nambany hiditra amin'ny fanantanana fahatelonay ty sotraky